Nisitraka famatsim-bola avy amin'ny japonais entina ampiroboroboana sy anatsarana ny fambolenany amin'ny faritra Laka Alaotra. Isan'ny tombony azo tao aoriana edy ny ministry ny fambolena tany Japon ny fanampiana. Nahazo famatsim-bola ho fanampiana mitetina $30 tapitrisa Amerikanina avy amin'ny fitondram-panjakana japonais ny malagasy amin'ny alalan'ny ministera fambolena ahafahana mampiroborobo sy manatsara ny volovary ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Isan'ny voatra zany nandritra ny fanoloran'ny ministry ny fambolena Andriamato Ravatomanga Roland ny dihy nataon'ny délégation malagasy tarihany tany Japon ny 8 hatramin'ny 12 martsa lasa teo fahombiazana tokoa no azo. Ny momba ny fanampiana azotsika amin'ny japonais ho an'Alaotra dia mafisokely zany fa hoe ao amin'ny PC 23 faritra iray ao Alaotra io amin'izay fatandana ho azay mahafantatra zany no ny fanarahan'ny Madagasikara Japon fa hoatsarainy izany hoe hojerena ny fomba fanatsarana ny tohadrano, hojerena ny fanalalahana ny lakan-drano ary hiteraka ny fanatsarana ny tanimbary amin'ny lafiny rehetra zay. Zay ny fijery iray eo amin'ny fanorahana zany. Ny faharoa koa dia rahana mijery sy manamafy ny fanamafisana ny fampianarana andreo mpamokatra, fampiopana andreo mpamokatra na ny structuration des organisations paysannes. Ny fahatelo lehibe nefa tena tsoky mihitsy tsy ny kely indrindra dia ny hoe fiarahantsika mijery amin'ireo japonais zany ary mbola tsy maintsy etsotsika mpamatsy vola hafa koa hanampy antsika amin'izany dia ny fiarovana ny sahandrika na ny bassin versant. Nanamarika zany dian'ny délégation malagasy tany Japon zany ny fitetezana toerana maro samihafa na ahafahan'ny délégation malagasy nanovotra kefa entina mpandrosoana ny hiseha-pamokarana. Dia niarany aiko zahay rehetra na dia samy teknisianina dia miavaka satria par étape zany an-kasikady no anaovanareo fanakanana ny rano dia manoloka ny apahary voalohany amin'ny tanimbary amin'ny faritra avoavo kokoa dia manohy ny lalany indray ny rano dia toizandray dia intelo ohatra zany no akany rano zany hoe avitana barrage na prise d'eau telo na efatra zany lerinan'izay izay herinay fa fakatahaka tokoa satria hita hoe mety ary mahomby. Nilaza ny ministry ny fambolena fa nampisehon'ny fahavononany hanohana tranon'ny fitondram-panjakana malagasy ny japonais mba hampandroso ny firenena eo amin'ny sehatra maro samihafa. No marian'ny ministry ny fambolena Andriamato Ravatomanga Roland an-trany fa hiatrika ny fivoriam-beany itikada iarana amin'ny japonais ary ho totosaina any Nairobi ny 17 aprilo avy zao i Madagasikara. Dia ny lafim-baovao iny kosa toko lasy sy toko vavy no entiko manakatona tanteraka ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Mangasitraka antsika rehetra any an-tokantrano tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny MATV izay kosa manome fotoananao atanatin'ny sampana fampahalalam-baovao rapitso toy izao hatrany.